Ilay tena mahatoky tantara nosoratany Rado Luc Pasco. Tena vody azo raha angaly fiara nandehanako teo ka tamin'ny dimy sasany any niala tany mahitsy zao vao tonga aty. Mamy ty. Allô? Ahoana mama? Vao tonga mihitsy io ka. Vao 5 iantso anao mihitsy. Tsy hoe adiniko ka. Fa teny ambony bisy aho dia tsy sanamoaka telefona. Inona? Ve vola hividianana sakafo e? Misy aty ka. Zay aloha fa rehefa avy eo e. Io. Atsoka ianao raha vao vita ka. Aiza moa izany ihany mandeha. Faravarana fahatelo. Hitseny. Efa misy olona ray miandro io. Soa ihany. Sady volon-dehibe izy izany. Mba azakana traikefa sy fampiresahana mantsy. Natura Radio. Manao any ianao tompoko? Manao any ianao ramosay kely. Ono azafady. Eto ve no milahatra amin'ilay entretien ou assistant azafady indrindra? Ie, eto ka. Anao konga ianao? Amin'ny valo ora moa ilay izy e? Ie, amin'ny valo. Petrapetra aloha e. Mbola vao amin'ny fito sasany izao ko. Mbola tsy tara. Ianao izany no voalohany? Azo lazaina hoe izay. Tena tonga aloha mihitsy ianao izany ramosay kely a. Matahotra no tara dia naleoko tonga aloako. Fianao nga efa niasa taloha? Vao izao vao hiasa ka. Vao navita fianarana. Fa izany nampianarana ny tany ampianarana. Aleo miandro toy izay mampiandro olona hoy ilay ramatoam-pampianatra anay izay. Ary tena marina tokoa aloha izany na amin'ny fiainana andavanandro azy e. Vahoana no itenenana hoe marina. Ka tsy fahalalam-pomba mihitsy ilay mampiandro olonako. Tsy manaja ny hafa ianao. Indrindra raha mandiso fotoana. Ianao olon-dehibe indray ve moa no atoran'izany e? Izaho koa tia no ohatran'ny matikambo etiko. Tsy matikambo ianao fa marina izany ka. Raha ianao izany mpanolotsaina ny patron anao ka tsy manaja fotoana izy rehefa mihaona aman'olona dia sahanao ve no miteny azy? Mety tsy ho saha aloha fa rehefa tsy maintsy dia teneniko ihany. Izany Afaka manontany ianao ve ramosay? Maninona moa e? Sady mampiresaka tsika ko. Mbola rahoviana vao amin'ny valo. Ahoana moa izany no tena asan'ny mpanampy ny tale izany e? Sa moa tsy izany ny dikany hoe assistant? Izany mihitsy ka. Mpanolotsaina ny tale sady afaka mahasolo azy raha tsy hoe zavatra goavana ny tapahana. Tanakavana ny koa azy izany no tena heviny e. Fangasy nampianarana anareo izany ka. Nampianarana anay ka. Fa mba te hakatoko tsara fotsiny a. Ka inona koa no mbola tiandra ramosay kely anontaniana? Mbola afaka manontany ianao raha mbola misy manetikitika ka. Manao ana daholo? Manao ana madama? Salama tompoko. Anao entretien daholo ve nareo? Ihany tompoko. Tena fahatelo azy izany. Enjana koa izany a. Tena tsy laitrako mihitsy ilay fara olona ohatran'izao. Tena marina. Tena tsy. Vady koa tena tsy. Tolia aloha madama. Voatelo anitsika ireo e. Mbola tsy ianao ny farany. Ahoana ny ilazanao an'izany e? Hitako ianao hoe tsy eo amin'ny toerana misy aho. Ka afaka mifamadika any antsika raha izay ny olanao e. Aiza koa ramosay a. Ianao koa ve dia hanome ny toeranao? Samy maika ny atrika izao ihany. Mba haresaka ka atao. Tsy maninona mihitsy ka. Mandrosoa ianao eto amin'ny toerako eto. Tena marina ve? Tena marina izany.
raha izay no mamety anao. Ay, misaotra indrindra tompoko. Ao mandro koa ianao raha misaikely oko izao fa tsy maninona ka. Aleo a hijanona amin'izao laharaka izao ihany fa mety izao. Misaotra anao. Tena tsy maninona? Tena tsy maninona marina e. Tsy ny filaharana anie no inona raha mise. Na ianao aza ny voalohany eo mety tsy ianao no voaray. Izay tonga aloha ny tompo-toerana ko. Fa mety tsy ho ianao ny voaray asa ka. Izany kosa angamba efa ozona. Tsy ozony izany madama. Mampafantatra anao mialoha ny zavatra mety hitranga fotsiny aho. Za koa anie tsy dia maika e. Efa hitako koa ny fomba fandraisan'ny tony orinasa lehibe tony. Za indray tena maika. Ny amin'ny bizina tsy maintsy atao. Za koa fanampin'izany sady mpiandraikitra fiangonana dia tena maika lava. Ary raha misekely zato anga ho ato koa. Izay moa no mahatonga eto moa mazava ho azoko. Mba fanazara-tena angany ianao. Kelikely ihany ny vitana ho an'ny tanora vao nahavita fianarana toana roa izao indrindra ilay toerana ambony be saripady toy itony. Mba fantatrela tsara ve aloha ilay asa. Eny tompoko, mazava ho azy. Ianao aza izao no haiko tsy hahafantatra. Le zalahy ty. Olona oatra izao ve? Nareo tanora ankehitriny tony tena tsy misy fanajana olon-dehibe mihitsy Za nefa izao mandinika hoe misy olon-dehibe sasatsasany tia manivaiva nay tanora mbola manavoatoy izao. Raha ianao ngamba madama ny tompona orinasa, tsy handray olona vao manomboka miasa mihitsy. Vavan'izay sasy zany milamina aloha nareo mianaka fa inona ry ty mahazo anareo e. Zany ve dia atao ampifamaly e. Hoy ny olona ao ambirao nareo dia samy tsy voaray eo. Tonga dia lasako ny seza. Ahoana koa raha angatenao anaiky an'izany zaza vao firy ranon'orana io. Nefa tsy maintsy manaiky ianao satria ianao koa anie nanao azy voalohany e. Ka marina kosa anie ny zavatra niteneniko teo e. Izy ny tsy mahazaka amin'ny marina momba azy. Mety ho marina ny teneninao, fa mety ho marina koa anefa ny azy. Ary ny marina rehetra koa tsy filaza e. Tsy voatery ny teneninao azy le teo. Za kosa aloha miala tsiny fa nazoky olona azy ianao rehefa manao tsinitsinina tsy maintsy valiko e. Manao nareo da. Manao nareo. Eto ve le milahatra manao entretien zafady eto mihitsy ka. Zany farany. Ay, misaotra. Efa mandray ve zareo sambola? Mbola ka. Vao samy miandry tsika izao. Ianareo koa nga ao. Ie, mba mitante chance lesy Efa andray izy izao ko. Mety ho hitany ve izay izao le tara teo? Possible hitany nareo ny ato anie mari-potoana be sady mariky ny tsy famatorana anie zany tsy fahatongavana ara-potoana izany ry kialakely. Natura Radio. Ka tsy dia ady soko loatra le izy fa le taksi be nandehanako teo ontsan'ny elabe foana isaky ny areko. Angany mpampiasa te alalan'izany rehefa fotoana dia fotoana. Madama koa zany dia sarotiny alohan'ny tompony. Tsy aferanao zany fa nay fa aza misahirana e. Milamina anao nareo fa hiady tokoa ny farany. Samy manino tena. Hoen'ny mpampiasa eo nareo dia tonga dia alefa ny mody avy hatrany fa ataovy tsara moa. Marina izany. Aleo manaja tena. Sendra izay zaza matamata vavatsy. Fa mba tena ela koa ry zareo izany mandray olona. Any e? Hitako. Eno ary reto. Tsy dia mahalala fomba loatra le olona ato. Fa malasa ratsy koa ny tompona orinasa ato e. Amin'inona ry madimisela? Amin'ny tsy fanajana fotoana sy tsy firarahiana mpiasako. Tena ohatry ny efa naheno resabe momba an'izany mihitsy Ay, efa malaza ohatr' izany to. Ohatray, ray aman-dreny izany koa anie ohatry ny vahiny eto amin'ny tanàna Fa ohatry ny efa hitako izany ho any endrika ramose Zany ve? Sao dia olona mitovy kosa za tsy dia mpivoaka izany matsy. Na any ambirao na any an-trano. Tena marina fa tsy mety tadidiko. Fa hono fa nga tsy mpanaja fotoana be ny olona ato. Tsy malaza be izany ko. Dia tsy manaja mpiasa koa. Efa hoe izany ho Zany ve tsika tsy ho voa mafy miasa ato?
ka le izy ange mbola resaky ny olona fotsiny. Ay ve? Zany eo ihany fa nareo ve tsy mahita hoe lasa tia vola loatra ny olona amin'izao? Ka ilay vola kosa anie rangahy ity mahaolona e. Ho aloha izany ny vola maharangahy e. Marina mihitsy ny tenin'ny Ntaolo. Tsy fahendren'ny Ntaolo kosa izany e. Tamin'izany anga mbola nisy vola. Ny volany voatatio aoriana be e. Ny an'ilay boay kely ity dia faly ny hanodry izay teneniko fotsiny. Tsy mandinika tsara akory na kely aza. Dia iza indray izany izao no nitenen'izany taloha, ny vazaha-panjana tany. Marina kosa aloha fa ilaina ny vola e. Fa tsy mety nefa raha hanambana ny hafa ny fitatiavana azy. Ny andray aloha dia vola ihany e. Sady io mampitotototo ahoatran'izao. Efa hitako tamin'ny fiainana fa raha tsy misy azy tsy misy dikany. Za zao aty efa miomana kely ihany sao dia mba misy fifanarahana azo atao amin'ny entretien ao. Ka izay mihitsy anie hoay e, ny vola izao no miteny. Jereo fotsiny amin'izao ny resaka fanadinana ara-panjakana. Rehefa manam-bola ianao afaka foana. Afaka tokoa. Nefa tsy mahay. Dinona ndikany? Eno Eo indray le boay kely ity. Fa ady mihitsy ve ny tediavinao e. Izay teneniko rehetra hitanao fanoherana daholo. Sao dia mahita hoe vehivavy dia miseho milay ceinture noire amin'ny karateny ety patandremo kely Mitonia aloha raha matoty dia mipetra fa ianareo ve adala hiady aman'olona lato Tsy azo anareo mihitsy zao ataonareo zao fa dia nolazaiko izany olona hiatrika entretien nge ianareo rehefa atao amin'ny toeram-piasana Ka marina nge nolazaiko e. Tsy mitombona mihitsy izany Efa inona mahatonga ny zandry miteny an'izany Zavatra ny ainako izany Hitako eoko. Aza vao tsara hoe. Izany koa ve dia tsy azonareo e. Izy mihitsy le nanala fanadinana nando volo izany. Marina ve izany Ramosakely? Za mihitsy. Tsy tokony hilahatra eto akory izany ianao. Zany ray aloha dia tsy ekeko Efa hita fizaniko. Azo antoka ve ny fahaizanao raha izany? Diplôma mividina no entina aty? Fa tonga saina avy eo dia niezaka mafy. Aiza koa. Afaka mifaninana tsika raha ilainy izany ka. Eto indray aloha dia tsy misy andany andro anao an'izany e. Raha tsy vendrana ako. Afaka mitsotra koa nge ianao hoe tsy say mody avilivily eo ny resaka. Zay indray. Ianao no nanomboka voalohany teo nefa tsy mahatanty ange Tonga dia ajanona izany resaka izany fa hiady eo nareo mianaka ny farany Zaza-pamingavingatsy. Ny ray aman-dreny toanareo izao koa mila mandinika tsara ka. Izavy moa izany tsika ireo no efa niasa Za aloha efa niasa Efa orinasa telo lehibe teto an-tanàna ny asako. Zany tena efa enjana be sany ianao e. Eo ihany. Tsy dia elany Efa haiko tsara fotsiny le asa. Moa vola sy expérience no tena nilako azy tamin'ny voalohany. Za indray angamba tsy dia mila miteny betsaka. Efa 20 taona niasana zao. Orinasa maromaro ihany izay efa niasako tao anatin'izay 20 taona izay. Za indray tsy niasa fa tsy tao amina orinasa raika. Zany ve? Ianao zao ve? Orinasa ray dia izay. Dia zao za eto izao. Za tsy dia tia nifindrafindra toeram-piasana izany Za indray aloha na ahoana rehefa tsy mahafapo ny orinasa ray dia elako e. Tena marina ohatrany ahoana angazany hoe tsy mahafapo? Karama tsy miova nefa ny asa betsaka. Be kritika be ny mpampiasa. Marina kosa aloha izany Ny vola ny antony isanako. Ary ianao ve iza moa raha tsy mahadiso za aloha ny Ramarosanina. Sarobidy.
Ianao ve efa nisy fotoana hoe nadalany mpampiasanao na karazana razana zany? Hoeniko tiany ve? Ie, na niaraka tamin'ny mihitsy na nitery niaraka aminy? Efa imbe dehibe. Dia efa niarandriva eny sasany. Eny e, mody nikeko tany aloha fa haiko foana ny ala taminy rehefa mitady ho hafahafa e. Lehilahy koa angety ka tena manko visy e. Ary raha misekely ato, iza moa zany ny anaranao raha tsy madiso? Tendro no anarako. Ianao koa ve efa niarana trangan-javatra ohatran'izany? Ianao koa ve moa tratran'izany? Za nge mbola tsy niasa mihitsy e. Iany e, efa nanao stazy ihany aho fa tsy dia naharitra ela. Hitako eo. Tena ela loatra rangaly olona ato vao mandray a. Tena resaka sere kosa e. Mariky ny tsy famatorana ane izao e. Ny toeram-piasana mitady piasa indray ve ny tsy matotra? Hitako, efa ho atiny iray ve ranga? Za aloha raha tsy voalohany teto mety efa lasa takizay. Tsy ny ataoko mihitsy ny tsy misy akory. Hono madama? Madama ihany ny anarako e. Hono sao dia mba afaka mitazona ny kitapo kely pity ianao? Dray. Fa nahoana ny za aloha e. Ka ianao no mba hitako matotra indrindra eto zao ko. Fa hoaiza nefa ianao? Ho atsy amin'ny trano fivoahana vetivety ahy. Miandry zareo reo ka. Za koa aloha tsy afaka hitazona an'iny e. Ty izy taoko tapo hafahafa be izany. Omeo aty raha misera maro sonina. Aleo tazomiko fa tsy maninona e. Aza ialany fotsiny ianao misaotra anao. Tapo kely ratsy velona fe dia tazomina. Za aloha tsy mahatazona e. Zao ve mipoziko dia? Tsy maninona ki izany Zay mitazona an'ity koa ve dia hafaty e. Hita mihitsy hoe mbola tsy niasa sy nitady asa. Jeren'ny olona daholo eny na ny fitafinao, na ny fahadiovanao sy ny fomba fisehoanao e. Zanga moa hitondra n'ity hiditra ao e. Jerefa zay izy tsy niverina ihany. Zay izany vao atao mpitazona ny entany fotsiny. Za indray aloha tsy ataon'ny olona an'izany e. Maninona zao raha noentin'ny taniny azy nitady anaboto olona fotsiny. Aiza koa ny dia hoe manaboto e. Tsy hitako izay olana amin'izao aloha e. Izy aza mazotoka na rendray tiany sahirana. Iny eny fanovony varavarana. Taraika eo ianao. Miantso anao anie izany madama e. Raiko kosa misy toerana fisakafoanana ato Mety indray raha izao Somary niemitra kely hono ny fandraisana dia izay no anton'izao sakafo izao. Ialana tsiny hono. Aleo izany tonga dia mipetrakako. Ie, samy maka toerana ho izy dia mandraisa izay zavatra tianareo hohaninao. Raiko izany e. Matsiro izany Ary inona koa nataon'izandry teo e? Nivavaka ako. Isakafo ve tsy hivavaka e? Aty amin'ny toerana ohatran'ny tony ianao tsy ilana an'izany e. Ohatran'ny hoe te hiseho kristianina be izany. Inona nefa moa ny olana raha tenen'ny olona hoe kristianina be e? Vao maika aza tsara izany. Dia ohatran'izany foana ve nareo rehefa hisakafo? Fa nareo ve izany tsy misy mivavaka daholo e? Mivavaka fa mba misy fotoana sy toeranako. Ny aloha dia izay e. Samy manana ny fomba fiainany sy ny toe-tsainy ny olona. Marina kosa aloha izany e. Samy mihinana ny azy ary. Raika raha misera maro sonina. Sao dia ndeha atsoko izy. Za indray le dia hiavaka. Efa niteny an'izany aho teo e. Dia hoy le olona teo hoe anjara noho ny miantso andra maro sonina. Avy aloha izy hoany e.
Amin'izay miena ny olona mihinana dia atsika ny anjara sakafo ny mazava ho azy. Hitako hita ho avy sady amin'izay misy azo entina mody. Fa ahoana mihitsy ary zao veranga dia mbola tsy misy mandray ihany. Zany ve ny fandoavana karamaty tsy ho tara be foana? Tarafina amin'izao fotsiny. Hita ho hafahafa mihitsy. Oay, io fa mivombo rao. Ina ny misy olona mivoaka? Ary ohatran'ny miantso izy zany. Ianao zany ro madama miantso a? Za ve? Ianao zany koa ohatrany tsy azoko. Efa ianao ny tondrony eoko. Eo ianao menimeniny eo. Vehivavy lehibe midorororo. Reny ve ho voaray? Fa nahoana kosa? Ka reny ny ataoniko. Fa ela ty aloha ry zandry dia ho taraikeo a. Aiza ny Ramarsona ny lateo? Lasa nitady kafe angamby izay dia nesina any. Allo? Ie, ahoana? Mbola milahatra ato ka? Fa ahoana? Zao ve? Ka zaza nge mbola tsy voaray e? Tsy afa-mialy eto raha tsy voaraiko. Tsy mety ho afa alio mba rehefa aveo. Piajanona zany le asa. Ka tsy miainao mihitsy ianao hoe mbola tsy voaray aho a? Zay aloha fa efa ivoaka zao le olonao. Eno miantso anao ary rehefa vita. Menina angany ankizindry. Tsy laitrako ny ahy io sary-piary io a. Iny fa vitany ilay madama teo. Ramatoa kely saribito ny miditra manaraka. Somba diso fiainy kosa ianao madama. Efa hoe ramatoa kely saribitoko diso fiainao ahoana? Sao dia verinao fa marenina ary za ty. Ka zange madama ny tonga talohany e. Ianao aza mbola tany aorianako fa Ramarsona no nanome ny toerana ho anao. Tsy asiana devitra betsaka izany e. Sady eleko ho andeha fa tsy za no ilana ho ady eto. Mety arakaraka ny eksperiansa angamby io. Veloma ianao e, veloma ry tovolahy. Aza kivy amin'izany letsy ry zandry e. Andraso eo ihany raha tsy mainka elahy. Iny kosa fa mivoaka sady le olona teo. An'la amin'izay zany zao. Tonga dia mitsangana ary zandry e. Ianao zao ka? Tsy rariny tsony kosa angambo zao a. Tena zany ve ny teneniny? Sao dia mba diso fiainy kosa ary ianao. Eno efa nanontaniako mihitsy izy hoe fa ahoana ho any tsy misesy dia ozy le ramatoa nandray atao hoe izay hono ny fandaminana. Eny ary manaiky fandaminana zany. Miala tsiny letsy e. Hiditra aloha zany. Mandeha namiditra ianao fa tsy maninona. Androko foana io rehefa mbola vonona ny andray izy. Tena miaika anao mariny. Tena raha zany teo amin'ny toeranao efa lasa nody aho ohatr'izay mariny. Tena manaiky ny herim-ponao aho. Iretako eto fa tsy maninona. Dia raha tsy voaray akory izany ianao avy eo dia ahoana? Dia izay zany ny fandaharanako. Nefa za aloha mihiny fa voaray ihany na dia asa hafa azy. Za aloha efa tsy manantena e. Fa ahoana ny tenenanao an'izany? Tsy manantena e. Hitako tamin'ny andraisany ato eo. Ohatry ny sary vongana be le olona ny resaka tao. Zay ry sefa korazy a. Mareta rehefa naharitra an'izay ihany. Misaotra e. Fangainao tsy handray an'ilay lehilahy niditra teo? Tsy azo. Le lehilahy izy? Le niara tonga taminao teoko. Le niara nilahatra tamintsika iny e. Mbola ao izy zao. Kay ve tsy handry azy aho ka. Samy manana ny lalany izay.
Ataoko fampiavana mihitsy angenareo e. Ohatrany misy hitovizana be izany mantsy. Izy misolomaso fotsiny. Tsy misy ifandraisana izany izay ka. Sery isa moa ilay anaranao teo fa tsy tadidiko tsara. Itendry, Tendro no anarako. Tendry izany indray sarobidy no anarako. Efa iainiko teo ka. Izay ary izay vao tena izay. Mety mioneny ihany. Courage ianao. Tsara be ilay manana faharetana. Fa ahoana tokoa ary izao e. Zaho ve ny faharoa teto dia zaho indray ny farany. Ary ilay lehilahy teo koa mbola tsy nivoaka ihany hatramin'izao. Ny mahagaga koa dia tia ilay Ramarsona tsy hita hoe nakaiza. Dia ataoko aiza izao tia entany ity. Inona ireny no ataoko Andriamanitra? Sa aleo ranga mody a mitsaitsaika. Nefa ve dia efa niaritra teto ihany izay elo izay dia aleo ranga andrasako a. Tena azafady ry zany fa nampitazona sela loatra n'iny kitapoko iny tena miala tsiny. Tsy maninona ka. Angamo ity mavesatra be manao hoanako hoe andreraka. Eny e, fa na zany aza misaotra indrindra se. Ary anga efa voaray daholo ry zareo teo. Ie, le lahy tanoranora iny izao ny sisao dia izay. Dia ny andry aho fotsiny teto izany sisa. Tena mbola mamerina fialatsiny ry se. Zaho koa mbola tsy voaray ka. Mbola vo izy telo ny voaray. Le lehilahy ray iny izao no ao araka ny lazaiko anao teo. Tena tsy azoko mihitsy izany fomba fiasa izany a. Ampiandrasiny ela be ilay olona dia avy eo indray dia ny any aoriana indray ny raisina voalohany. Tena mahasorena koa izany a. Manaiky fandaminana isika e. Efa niaretina teto dia aleo andrasana hatramin'ny farany. Marina izany. Tsara ny manana faharetana sahala aminao izany. Fa tena ela loatra kosa aloha na izany aza. Le fomba fifatenana le olona raisina mihitsy tsy hay hoe ahoana. Mety araka-ratsokony angamba e? Ny asa? Angamba? Iny kosany fa nivoaka ilay tovolahy ataoko anjaranao amin'izay angamba e? Ohatran'ny mbolenao indray ange izany antsony izany raha mose e? Aizay kose. Zany ve? Anao izao ry Ramarsona. Zany ve? Haiko se. Na ny tany mihitsy dia hoe zandry mihitsy no raisin'ny farany. Fa maninona hono? Tsy nanazava-betsaka izy fa izay hono ny fandaminana e. Mandehana izany ianao raha misy Ramarsona miditra fa miandry indray aho izany a. Miala tsiny aminao ary aloha izany a. Ry zareo moa izany mandamina azy tiana dia satroka aza hoe seno alefako mialoha ako. Ndao rehefa tsy maninona e. Manaiky tsika, manaiky alamina. Tsy hoe manararoatra fa tsy mampaninona anao ve nitazona n'iny kitapoko iny? Tsy maninona e. Angamo ity mavesatra. Mandehana fotsiny dia aza ela raha mba mety. Indray miankina amin'izay mandray ao ihany ka. Mba tazony ihany iny kitapo iny aloha dia raisiko rehefa miditra se. Eny tompoko. Mbola iandray teo avela? Andrasako ka. Rehefa tsy mbola miteny izy hoe tsy mandray tsony dia eto foana. Ary maninona raha misakafo kely aloha e? Efa ao amin'ny 120 sasany eny izao e? Ohatra mbola tsy amin'izany aloha izao a. Tahaka ny tsy hatelina ninina mihitsy koa ny tena marina. Fa hono e.
malahely ve lasa tezitra sa matahotra tsy haiko hoe izy telo mitambatra angamba, tsy dia hoe tezitra loatra nefa, tsy haiko fa eniko misy mibahana mafy izany fotsiny ao an-tratrako ao, dia izany no mahatonga tsy te hihinana zavatra mihitsy aloha. Mampalahelo ahy letsela, mafy le te azo asy e. Tena mafy. Mafy le te hitovy amin'ny olona nefa amin'ny lafiny ray koa tsy misy tsiro ny fandresena raha tsy sahiranana sy hijaliana. Hafa kely indray izany fomba filazany laza zany tsy misy tsiro ny fandresena raha tsy sahiranana sy hijaliana. Taiza letsiny nazony lahan'izany fiteny sy fisainana izany. Izay dadabe anay izay, izy no nahazoako an'izany lesona izany. Efa maty moa izy fa tena namela zavatra sarobidy taminay zafikeliny mihitsy. Fa tena marina tokoa anie izany. Tena olon-kendry le dadabe anareo Nilozako amin'izay angamba lafa dekorazy foana e. Mino afa nasanatrisy voray azy lahy mora mahita asa amin'izany toetsaina nanan'la zany. Veloma letsy ry tendre. Veloma letsy e. Iza moa le anarany zoko teo? Rado letsy ny anarako. Rado? Veloma ary Rado Mino fa mbola iona ihany sika. Ndray zany laritendry anjarako amin'izay zany zao raha vao mivoaka eo raha maro sonina mety mba ho voara ihany ary ve za ty reny olona teo alohako reny to efa miasa sy be diplôma be daholo mantsy, ny ahy diplôma kely roa fotsiny sady mbola tsy niasa sy tahazo fotsiny. Tsy misy resy tsy miady izany eo raha nga aleo mivonona tsara fotsiny. Ahoana moa raha misy tany am-pianarana, mahitsy tsara rehefa mipetraka, akambana ny tanana fa tsy avokina ny sandry, dia jerena tsara anaty masony ny olona iresahana. Raha ohatra ho izy ka maromaro zareo dia jerena tsirairay matetika. Tadidiko tsara izay. Ary aleo aloha amboarina tsara toy izao ny akanjo. Zay ny kiraro madio, ny hoko mety tsara. Zinaranga inko izay ny famivony faraparana. Andriamanitro mitobotoboka be ny foko, efa miantso ilay olona. Indra matoa iny izany no mandray eo. I amin'izany ohatry ny olona masika be izany nefa tsara tarebe. Natura Radio. Lasa laritendry vita lahy io. Ohatray fa to raha maritsonina. Ngara maritsonina. Gakse raha maritsonina tokoa ty. Zay anio a le efa nampanontany tena foana hoe taiza moa na enoko an'izany anarana izany, tsy dia nanavao ahy mantsy.
Zahay vao tsaroako hoe tamin'izany nanao fikarohana momba an'ity orinasy ity. Ie, Ramarson Jeremy. Lehibe sady nanangana an'ity orinasy ity. Izay mihitsy ilay anarana hitako tany amin'ny internet. Tena tsy nampoziko. Inona moa izany fa tsy tiany kitaponao dia aleo andeha? Tsy hitako intsony izay atao eto. Fahoana se? Ka efa henonao tatsy daholo no momba ako, inona indray e? Sao ary aho zao lasa mianatra anareo sady izay e, mianatra anao. Tiany kitaponao tompoko. Tonia aloha e, dia mipetraha. Voalohany indrindra dia miala tsiny amin'isay izay raha nahatohana an'isay ny zava-nitranga rehetra atao ivelany tao. Miala tsiny amin'isay ihany koa raha nanaitra an'isay ny fahitana ato amin'ity birao ity, eto amin'ity sesy ity indrindra. Tena gaga aloha. Sady mianatra koa satria izany ny resaka tsy mihafahafa taminao mihitsy. Tsy maintsy nataonay eny firainy rehetra ireny satria sarotra ny mitady olona eto amin'ity toerana iray izay nanaovanay antsy ity. Ny tena namafy alezy koa ilay izany andry adiny zato tao an-dala tsara tao no songonan'izy rehetra. Sady niaraka tamin'ny esoten'ilay madamy Antso iny. Mbola ialana tsiny daholo koa izany rehetra izany. Nisy antony daholo izany. Afaka mba mahazo fanazavana ary ve tompoko? Aza manahy ianao fa ahazo fanazavana tsara. Fa zao aloha omeo aty aloha ny kitapoko iny. Ty ary tompoko. Misaotra anao. Jereo. Hitan'ny sery eto? Ohatray, toa vola be ny tao. Reny vola be reny ka ny tao. Ie, reto ny tao. Vola 2 tapitrisa ariary mahery. Tonia aloha, ny tonia. Sao dia omena rano ary aloha se. Tiany ranonao e. Mbola mamerina fialatsiny amin'isay foana aho ary amin'isay kely tendry hanome fanazavana an'isay amin'izay ary aho zao. Asa raha vonina ihany amin'izay se. Ny razo kely aloha raha mety. Azafady fa tena gaga loatra. Tsy manaka. Vonina amin'izay ary aho e. Zao ary. Efa ela izay no nitady olona mahatoky hanao an'io asa nidiranareo io. Saingy rehefa mahita dia na tsy mahavita na tsy azo atokisana. Ny mbola tsy safiditra indray izay tonga tsy misy mety fa na tsy maharitra na tsy dia azo anakiana zavatra loatra. Vara ny tady hevitra izay dia reny hitan'se reny. Asa azon'se? Azoko amin'ny ampahany. Inona ny hevitra ilay hoe miandry ela sy ilay vola be? Ny mahakasika an'ilay za niaraka ny lahatra taminareo teo aloha dia satria tiako hoeny ny resakareo mba ahafahako mahafantatra ny toetranareo sy ny toe-tsainareo tsirairay avy. Toy ny hoe pitsikilo izany? Tsy maninona raha izay ny azo-mose azy. Dia tizako ny fanazavana. Ny fitsapana voalohany aloha dia ny faharetanareo. Nijerenay hoe maharitra miandry ve nareo sa tsia? Ianao nanao fanamariana fotsiny. Fa ny sasany menina sy nanaratsy aoka izany ery. Nen'se aza moa mbola niampy le niandry rery teo. Fa tafitan'izay aloha izany le sedra tamin'iny. Arabaina? Misaotra tompoko. Ny dingana manaraka indray dia ny fatokisana. Voasika ny resaka teo dia Natura Radio hitako hoe isay no azo atokisana indrindra. Ny sisa tonga dia mivakindra fotsiny. Fa nen'se tonga dia nazava. Izay ihany izao na samy tsotra fa efa nanao kolikoly.
Le zany teny momba ny fanadinako ve zany? Zay indrindra. Teo koa ny fomba fihetsikareo teo am-pisakafoanana. Tazanay fa tena olona malala fomba se, fa ny tena goavana sady idirako anse dia le kitapo. Tsy nivoainy se akory le kitapo na dia hoe fitity ahafantatra fotsiny ary. Nefa dia sereriny teo. Ahoana moa no ahafantarana hoe tsy naka tamin'ireo vola be ireo a? Efa nasiako marika ity kitapo ity. Ka raha vao nisokatra dia hitako. Raha teo misy caméra de surveillance ato. Sady fanampin'izay ny fomba nitazomina se azy sy ny fitodiny tsy niova. Zany rehetra zany dia manam-porofo fa tsy nikitehany se mihitsy le izy ny tao anatiny. Ary tsy niserana tao an-tsainy se akory azy zany. Tena miaika anareo a? Dia arabaina fa voasafidy tao anatin'ny marché. Zany ve? Misaotra indrindra tompoko. Ny sedra miandry an'se sisa dia any anatin'ny asa. Azafady fa diso latabatra, kay le bandy kely tena misakafo eto. Manao any ianao madame Antso? Manasa sakafo? Manahoana? Mifanao fotoana aman'olona mantsy. Latabatra larana 5 mihitsy ny eto ka. Za koa mifanao fotoana aman'olona eto. Sao dia diso numéro kosa ianao e? Tsy diso aka. Ary sao dia diso orona reo? Tsy diso ora sady tsy diso latabatra fa ianao ny diso. Io indray le kely ity. Diso inona indray? Fa tsy ianao ve le Razay ary-manana Antso e? Za mihitsy fa... Ianao le manana fitaovana amidy? Ie, za. Masinina fanodinana voankazo le izy. Fa ianao ngano... Ie, solotena ny orinasa hividin'ny fitaovana. Tsy afaka nandray anao tany amin'ny birao koa satria tery dia tery ny fandaharam-potoanako. Tsy maintsy sady sakafontsika no miresaka. Petrapetrara aloha e. Kay ve? Tsara kosa izany ko. Efa nomaninao daholo ny taratasy momba an'ireo masinon'ireo? Ie, efa reto ka. Aleo jereko kely aro aloha. Afaka mikomandy sakafo ianao madama mandra-pijeriko an'ireto taratasy reto? Fanga... Tsy voavaliko izao ity ka. Fa jereko sao misy taratasy tsy ampy fotsiny. Za mantsy tsy nivonina hisakafo. Ay, ianao ihany ioko. Aleo jereko any amin'ny biraoko reto e. Asehoko ny lehibe. Ianao koa moa taraiko vao tonga. Ka ilay embouteillage hainao ihany ko. Ivola an'ity ny sakafoko e. Tena tsy maintsy mandeha fa sao tara fidirana miasa eto. Mba ataovy izay mety any ramose kely a. Tsy azoko. Mba lamindamino any izay mba haneken'ny patronao hividy ireo fitaovan'ireo e. Indray miankina amin'izay ato sy ny etahan'ilay masinina ihany. Mba ampidiro any hoe fa namako na havako hoeko. Ny andray madame Antso a. Marina ihany dia izay. Mandrosoa tompoko. Raha matoky sarobidy. Manao any ianao? Mandrosoa, mipetrapetra. Dry. Fa toa tsy miteny mihitsy ianao? Gagako. Sady faly mahita anao ato. Arabaina aloha fa voaray ianao e. Misaotra. Inona no azoko atao anao? Anatitra dossier se a. Momba ninona? Nareo le mikaroka sekretary e? Ie. Sekretera hiasa ato amin'ny biraoko mihitsy. Zany very se dia tsy mba hety amiko.
Natura Radio. Apetrao ny dosie anao dia jirenay hoe mety sa ahoana e? Mba ataovy ry sesy mety Ka miankina amin'izay ao anatin'ny dosie anao ihany ioko. mba amboamboary moa lesy ito ny atao an'lahy rehefa voaray eo Ka angah mety atao an'izany ny asa e. Izay tokony ho izy no atao fa tsy hoe amboamboarina izany. Mialatsiny amin'ireo kosa aloha ny amin'izay omeko anao angeny atsasaky ny karamako eny na izy ray manontolo aza. elako lesy mba sarotra hifandaminana efa tsy ampafiry ny akory. Tena mialatsiny aminao ny amin'izay fa tsy afaka hanome toko hoe andray anao avy hatrany. Raha tsy mifanaraka amin'ny ilain'ny orinasa ny fahaizana sy ny maro-pahaizanao tena tsy mety tena izay zany ny teninao farany. Izay mihitsy ka. Tapitra ny resaka ao. Sa mbola misy ambara. Mandrosoa tompoko. Raha misetendry. Monsieur Ramarson. Mandrosoa tompoko. Ahoana ry sarobidy? Ny anahoana ny dindinika? Nilama tsara daholo ka. Fa ahoana fa tsy azoko. Fa angaha nareo mifankalala? Tena mifankalala tsara mihitsy. Zanako vavitokan'izy risea. Azafady fa tsy fantatro. Mitony aloha ianao tadidinao moa za le ny teny hoe any anaty asa sisa ny sedra manaraka. Tadidiko mihitsy. Dia fitsapanao anao indray iny ny hoe atraiza ny tena vitanao. Rapaina ry tena ianao le olona mahatoky ny tadiavinay telo mianaka. Telo mianaka? Telo mianaka ahoana koa? Telo mianaka iza? Tadidinao ve madama antso? Tadidiko tsara. Tsy le madama ny lahady tamiko iny zany. Indrindra anabavika iny. Tena miaika anareo aranga raha mandro-pandrika. Marina ka mila olona tena zantoka arsea. Ty orinasa ty zany tena tsy foko amidy nefa efa heniko hoe efa miahosa ihany. Mila olona hitantana azy zay. Ty zanako ty moa tsy mety hisolo ny toerako. Tsy afaka mantsy. Dokotera tsy manana klinika iray eto Andrenivohitra dia tsy afaka hiandraikitra an'izany rehetra izany. Moa ny vadiko manana sekoly eto sy any amin'ny faritrany dia ho vereto ny orinasa ny data raha ohatra ka tsy misy olona mitantana. Dia tsy maintsy nitady izay olona tena mahatoky izay Izao ry tendry tena mahatoky anao izahay. Mino izahay fa tsy handiso fanantenana anay ianao. Hitanay tao anatin'izay 3 volana izay fa ianao ilay olona tena mahatoky. Azonay anakinana amin'ny fitantanana ny orinasa. Misaotra indrindra amin'ny fahatokisana tompoko. Dia misaotra anao koa vonona hiara-iasa aminay. Ilay tena mahatoky. Tantara nosoratany Rady Luc Pasco